dia faly miarabanao indray amin'ity fandaharana video momba ny baiboly zay fokarin'ny gasy mahay mamaky baiboly ity. Efa nisy ny tapany voalohany asa rehefa hitanao dia mitohy amin'ny tapany faharoatsika momba nyity resaka momba baiboly ity. Mila fantatra aloha ny baiboly alohan'ny ianarana ny famakinana azy rehefa avy eo zany. Dia anisany efa hita tany amin'ny tapany voalohany zany hoe avaiza izy io, dia efa nijerena tao koa hoe ahoana ny nanoratana azy, ahoana ny nahatongavany taty, dia inavy ireo boky ao anatiny, indrindra ny amin'ny baiboly jiosy zany dia sy ny 70 dia efa hitantsika izay. Avaiza ny toko sy andininy, efa hitantsika ihany koa zay tany amin'ny tapany voalohany fa itsika zao dia ao anatin'le dikateny isan-karazan'ny baiboly amin'izay. Anisan'ny dikateny voalohany hoy itsika dia ny 70 izany. Dia jery ihany koa tsika hoe mbola ilaiko ve zany io baiboly io amin'izao fotoana izao. Ny mijerentsika farany teo zany dia izay hoe ny dikateny voalohany nadika tamin'ny baiboly dia tamin'ny taona 300 ka hatramin'ny 500 talohan'i Jesosy Kristy. Satria talohan'i Jesosy Kristy izy dia miembotra zany le daty. Zay zany nandikana ny baiboly amin'ny teny hebreo ho amin'ny teny grika, ary zay no antsoina hoe 70 zany. Ny zavatra hita ao anatiny io dia zao io 70 io tsika no boky zay baiboly zay nampiasain'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly rehefa namaky izy dia rehefa mandika ny tanisa ny testamenta taloha koa ny mpanoratra ny testamenta vaovao dia io foana no ampiasainy sy tanisainy. Saingy zao 350 be zao nisan'ny boky eo amin'ny 70 fa reo boky hafa akoatran'izay boky efa fantatsika ananatsika dia tsy nampiasaindry Jesosy Kristy mihitsy, tsy hita mihitsy, tsisy mitanisa mihitsy ny apôstôly ary Jesosy Kristy dia tsy nampiasa an'ireo boky ireo mihitsy. Nefa ny hafa ny Isaiasy le boky hita tany amin'ny baiboly jiosy dia nampiasainy Jesosy Kristy daholo. Ny jiosy koa dia nanamafy fa tsy tenin'Andriamanitra ireo zay nampidiriny tamin'ireo fotoana tamin'io daty io zany tamin'ny 70 io dia fantatra zareo hoe tsy tenin'Andriamanitra ireo boky ireo. Ohatra voalohany zany ny hitantsika eo amin'ny boky ny Makabeo voalohany toko 7:7 dia zao no ambarany zareo hoe fampahoriana mafy tany Israely zany ary tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny efaran'ny faminaniana. Dia eto zany dia hita mihitsy, milaza mihitsy ny mpanoratra Makabeo fa tsisy faminaniana intsony, efa ny farana amin'ny faminaniana tamin'io andro 400 ka hatramin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy tsisy faminaniana. Dia izay mihitsy tsy nisy to azy hatramin'ny efaran'ny faminaniana. Nandritra ny fotoana nandro tamin'ny Makabeo zany tsisy faminaniana, tsy tenin'Andriamanitra zany ireo boky ireo. Ny Makabeo voalohany toko 4:1-2 dia zay koa lazainy hoe ary ny jiosy sy ny mpitsorona dia nanapa-kevitra ny anendreny Simeona ho filoha sy mpisorona be mandrakizay mandra-pisy mpaminany mahatoky indray. Satria tamin'io andro Makabeo zany tsy nisy mpaminany, ary raha vao tsisy mpaminany dia tsisy tenin'Andriamanitra. Zareo ihany zany le boky mihitsy zany no milaza ny tenany. Teo tsika hita fa ny baiboly mihitsy milaza ny tenany hoe soratra masina izy avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra izy ary avy amin'Andriamanitra ny tarihan'ny fanahy masina ny baiboly. Baiboly ihany miteny zany. Fa ireto boky zay tsy ao anatin'ny baibolyntsika ireto dia izy ihany no miteny hoe tsy faminaniana izy, tsisy mpaminany intsony tamin'ny androny. Dia izay zany tsy tenin'Andriamanitra an'ireo boky vao nampidirina tao amin'ny 70 ireo, ka mahatonga azy tsy hita ao anatin'ny baiboly protestanta. Ankoatr'izay dia tamin'ny taonjato faharoa dia nadika tamin'ny teny latinina indray io teny grika io, satria efa ny romanina indray ny nanjaka teo dia lasa teny latinina indray no fiteny ofisialy zany ho an'ny zanatany rehetra, zanatany romanina rehetra. Dia nadika tamin'ny teny latinina izy io dia io nadika tamin'ny teny latinina tao amin'ny taonjato faharoa io no antsoina hoe Itala na vieille latinina. Itala na vieille latinina ny filaza azy dia tamin'io koa no nandikana ny testamenta taloha tamin'ny teny arameana. Teny latinina dia ny teny
arameanina rehefa aveo tamin'ny taonjato faharoa zany. De le izy adika amin'ny teny arameanina zay indray no nantsona hoe targum. Raha marean'izany indray zatsika hoe targum de baiboly jiosy nadika amin'ny teny arameanina. Dika ny targum moa de hoe interprétation. Ohatrohatr' zao ny endriky le targum zany raha mijerytsika amin'izao fotoana zao ny paozin'ny targum. De hitatsika zany nadika tamin'ny teny latina ny le septante de iny itala. De aveo indray nasainy Papa Damazy no avozina indray io itala io satria vieille latina moa le itala le resantsika teo de hoe no mba avozina ifanaraka amin'le fiteny romanina le teny latina tamin'io fotoana io le izy de tamin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 400 taorianan'i Jesosy Kristy zany de vitany Jérôme ny nanavaoany io itala io de izay le antsoina hoe Vulgate. De efa enitsika ihany koa zany Vulgate zany de i Jérôme namasinda Jérôme no nandika anazy, nandika an'le itala, nanavao an'le itala ho teny latina mba azon'ny olona kokoa zany satria fantatsika fa ny teny mivoatra miaina ny teny de tsy le fiteny tamin'ny taonjato tany mbola tenenina am'izao fa mivoatra miaina ny teny. De ohatray koa na ny teny latina ara de nivoatra de nivaozina Vulgate le izy. Io baiboly Vulgate io latina io no nampiasain'ny katolika hatramin'ny concile Vatican faharoa. Katolika de tsy nampiasa dika teny mihitsy fa teny latina foana nampiasainy rehefa mamaky baiboly ao amin'ny lamesa izy hatramin'ny concile Vatican faharoa. De tahaka ny tany amin'ny septante zany nampidirina reo boky hafa le apokrifa de nampiarahany amin'ny apokrifa foana le izy. Saingy na ny katolika ary tamin'ny voalohany de mbola tsy nino an'ireo apokrifa reo hoe tenin'Andriamanitra fa de natsofoka atao fotsiny miaraka amin'ny baiboly izy satria hita tao anaty septante reo apokrifa reo. Dia hitatsika zany ny septante tamin'ny taona 300 ka hatramin'ny 500 talohan'i Jesosy Kristy. Ny itala teny latina dia tamin'ny taonjato faharoa taorianan'i Jesosy Kristy. De tamin'ny taonjato faharoa ihany koa ny targum amin'ny teny arameanina. Ny Vulgate de tamin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 400 taorianan'i Jesosy Kristy. Mbola teny latina ihany koa io. De nadika indray aveo izy amin'ny teny syriaka tamin'ny taonjato faharoa sy hatramin'ny fahatelo tany de izay indray ny antsoina hoe Peshitta. Baiboly nadika amin'ny teny syriaka. Anisan'ny baiboly fototra reny satria efa tranainy be tamin'ny taonjato faharoa zany de anisan'ny nanaovana fampitahana ny baiboly amin'izao fotoana zao hitana hoe nisy nanova ve le isa tsisy de hita fa tsy nisy nanova mihitsy fa mitovy tsara ny baiboly zao sy ny baiboly syriaka sy ny baiboly latina. Misy fahasamihafa kely fa tsy mahakasika ny fotom-pampianarana fa mba teny kely na litera kely fotsiny tsy mitovy. De aveo indray izy rehefa nadika tamin'ny teny Egyptiana tranainy de izay le antsoina hoe copte tamin'ny taonjato faharoa ka hatramin'ny taonjato fahefatra. De nadika tamin'ny teny Etiopiana izy tamin'ny taonjato fahefatra amin'ny baiboly reo zany karazany. De nadika tamin'ny teny armeniana izy tamin'ny taonjato fadimy. Ny armeniana tsy arameanina fa samihafa ireo. Tamin'ny taonjato fadimy nadika tamin'ny teny arameanina izy. De i Valdo ndray nandika anazy tamin'ny teny romanina zany taty amin'ny taonjato faharoambinifolo. De anisany nandika teny ndray aveo taty amin'ny taonjato fahefatrambinifolo Wycliffe nandika ny baiboly amin'ny teny anglisy. Tatsika vitsivitsy kely zany nandika teny tamin'izany fotoana zany tena analana be fa taonjato firy zay vao nisy indray fandikana teny. De nandika koa Lefebvre de Temple nandika ny baiboly amin'ny teny frantsay zany nandika ny baiboly amin'ny teny frantsay voalohany tamin'ny taona 350 zay vao nisy voalohany ny baiboly amin'ny teny frantsay. De aveo Olivetan zay cousin ny Calvin de nandika ihany koa izy tamin'ny teny frantsay tamin'ny taona 530. De Luther koa lay réformateur dia nandika ny baiboly tamin'ny teny allemand koa tamin'ny taona 430. Ary le mpanjaka James
antsony hoe King James dia nandika ny baiboly tamin'ny teny anglisy indray a tamin'ny taona 1910 dia malaza hatramin'izao zany baiboly King James izany. Dia nitsangana voalohany a ny fikambanana mampely baiboly eran-tany nantsona hoe société biblique tamin'ny 7 marsa 1750 zany. Dia io ny anisan'ny nampely ny baiboly voalohany. Rehefa le-dresantsika tary amin'ny voalohany indrindra tamin'ilay tapany voalohany amin'ity fandaharana ity hoe Gutenberg no nampiasa ny nahita ny imprimerie voalohany zany tamin'ny taona 5 dia anisan'ny boky izay natota voalohany ny baiboly tamin'izao fotoana zany rehefa vitany Gutenberg zany ny imprimerie. Dia izao le endriny tamin'izany tahaka izao Deutéronomie toko voalohany dia io hitantsika io anisan'ny ny imprimeny Gutenberg voalohany zany tamin'izany. Mila fantatsika ny fomba nandikana baiboly fa misy karazany anankiroa izy ireo rehefa mandika baiboly ny olona. Misy zany le antsoina hoe version à équivalence formelle. Version à équivalence formelle zany hoe nezahana mihitsy hitovian'ilay izy amin'ilay teny fototra anakana azy, tazomina tsara ny drafitra amin'ny teny fototra, tazomina tsara ny fitsipiky ny teny, kanefa na izany aza dia ezahana ihany ny azahoan'ny olona n'le teny satria raha zany dia lasa mifamadibadika be le teny. Dia zay zany le antsoina hoe version à équivalence formelle, ny ezahana ny tazomina na ny drafitra na ny fitsipiky ny teny fa amboarina kely fotsiny izy mba ho azon'ny olona teoriana. Raha ny filaza azy dia hoe mot pour mot, tsy mot à mot fa mot pour mot, zany hoe isaky ny teny zany no adika dia arafitra amboarina ho azon'ny olona le izy rehefa avy eo. Zay ny farany sisy indrindra ataontsika hoe elatra kavy indrindra amin'ny fandikana teny. Ary ny elatra kavanana indrindra indray dia le antsoina hoe version à équivalence dynamique. Zany hoe adika le teny sy le fiteny fa atao hifanaraka amin'le fitenin'ny olona ankehitriny mihitsy. Zay ny hevitra ny zava-dehibe eto fa tsy le teny ntsony. Dia ny filaza azy hoe pensée pour pensée, le hevitra tary amin'ny teny fototra zany no tazomina ty amin'ny dika teny mba ho azon'ny olona le izy, tsy le teny ntsony fa le hevitra ny zava-dehibe. Iny ny ety amin'ny elatra vanana indrindra. Dia raisitsika zany ety amin'ny elatra via ny dika teny littéral indrindra. Dia anisany ohatra raha ny baiboly protestante dia ny darby, na baiboly amin'ny teny anglisy ara dia ny darby zany dia anisan'ny tena azo lazaina hoe mot à mot mihitsy, fa mot pour mot moa ny tena izy zany ara-baky teny ny fandikana azy. Dia ty le formelle le mot pour mot amin'izay zany aorinan'ny darby dia re nataony Louis II rehetra eo ny second 1910 dia ny second révisé na ny Bible à la Colombe dia nouvelle édition de Genève dia nouvelle Bible second dia ny second 21 dia ny top traduction économique de la Bible dia ny Bible de Jérusalem. Reo zany dia ao anatin'ilay traduction formelle daholo le mot pour mot resantsika. Dia misy indray ny dynamique tsotra zany le pensée pour pensée dia ny Bible français courant mba ho azon'ny olona tsara mihitsy hoe français courant le izy. Ny Bible semeur, ny parole de vie, reny zany efa misy fanazavana kely mihitsy ao anatiny dia mora azo kely mamaky anazy raha ireny karazana dika teny reny. Ary misy ny paraphrase indray dia tena azo lazaina hoe efa commentaire kely an'ilay baiboly mihitsy no anaovany azy satria tena misy fanazavana kely mihitsy ao anatiny dia Alfred Quinn ohatra dia nanisany tena nanao an'io paraphrase io. Ho an'ny malagasy ny baiboly protestante dia formelle daholo, na ny fanitsiana fahadimy le mahazatra antsika famakitsika, na ny fanitsiana fahenina izay izahana ampitaina eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly ny amakiana azy dia traduction formelle ireny zavatra ireny. Fa ny DM kosa ny dika teny ombonany eto Madagasikara dia dynamique kokoa ny fandikana anazy zany ao amin'ny DM.
efa nresantsika teo de verenantsika fa i David Jones sy David Griffiths, samy David ny anaran'izy mirahalahy, no misionera voalohany nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy, miampy 12 lahy malagasy zany. Reo nandika ny baiboly malagasy voalohany. De tamin'ny 4 Desambra 720 no natota print voalohany Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 720 miampy ny Exodus toko 20 ny didy folo zany. Teo natota print voalohany reo amin'ny teny malagasy. De ny machine ny mille ny James Cameron no nanaovana ny imprimena anazy zany raha zay fitentsika azy mahazatra. Tamin'ny 20 Jona 5:390 no vita print manontolo ny baiboly manontolo, de vita print baiboly Genesis ka hatramin'ny Apocalypse. 20 Jona 5:390. De takitak zao ny sarin'ilay rehefa vita print izy de ohatrohatr' zao ny sarin'ireo olona na hijery anazy tamin'izany fotoana zany. De ohatrohatr' zao ny pozin'ilay boky baiboly tamin'ny 1835 ohatr'izao ny fonony de io efa somary ratsiratsy le izy voatahiry. De tsika rehefa mijery i Mosesy ataony hoe Genesis zany zao ny famakiny azy, tamin'ny voalohany Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. De hitanareo fa tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fanoratritsika sy ny fomba fitenitsika amin'izao fotoana zao ny boky ny soratana tamin'izany, satria ny teny de velona miaina, de mila avaozina hatrany mba azahoan'ny olona azy zany. De eto misy an'ity sary ny fomba nandikana teny ity hoe ohatrohatry ny ahoana ny fitrangan'le dikateny zany dikateny malagasy tamin'ny taona 5:390 de nisy fanitsiana voalohany izy tamin'ny taona 5:790 de aveo izy nisy fanitsiana faharoa ahitsy foana satria eo misy fanatsarana amin'ny fomba fandikana, fa eo koa ny teny mivoatra de mila ampivoarina tsara izy 7:790 ny fanitsiana faharoa natao tamin'ny baiboly zany. De ny fanitsiana fahatelo 7:790 de ohatr'izay de nisy indray ny dikateny katolika zany tamin'ny hojerentsika hoe fanitsiana voalohany zany de tamin'ny 2:790 ka hatramin'ny 5:790. Io ny fanitsiana lehibe voalohany. De aveo tamin'ny 4:790 ka hatramin'ny 7:790 fanitsiana faharoa ny baiboly. De tamin'ny 7:790 3:7:790 ka hatramin'ny 7:7:790 ndray fanitsiana fahatelo, fanitsiana lehibe koa izy teto. Ny fanitsiana fahaefatra de tamin'ny 7:790 ka hatramin'ny 7:7:790 de ny fanitsiana fahadimy de tamin'ny taona 5:790. Io zany le baiboly fampiasantsika io fanitsiana fahadimy io, efa fiteny tamin'ny 5:790 ny fiteny ao anatin'io fa tsy fitenitsika amin'izao tsony ny akamarony. De ny fanitsiana fahaenina nanomboka tamin'ny 9:10 ka hatramin'ny 1:12 zany fanitsiana lehibe ihany koa io fanitsiana fahaenina io zany zay ezana ampiasaina eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Jerentsika kely ny tantaran'ny baiboly katolika. Ny baiboly katolika tamin'ny taona 1710 de efa niezaka nandika ny soratra masina ry zareo katolika zany teto Madagasikara. Fa tamin'ny taona 4:790 ka hatramin'ny 7:790 no voadika ny evanjely anakefatra zany tao anatin'io fotoana io zany ny filazantsara efatra Matthieu, Marc, Luc ary Joany. De tamin'ny 2:790 no voadika ireo boky deutérokanonika na apokrifa ozy izy ny protestanta. Ary tamin'ny taona 7:790 ny testamenta taloha vita print ray manontolo. De mopera Victor Malzaka no namoaka azy zany namita anazy tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny taona 7:790 ny baiboly katolika no vita print iray manontolo. 7:790
ary ny fanitsiana voalohany dia nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 510 dia nahitsiko tanareo ana baiboly katolika ara dia misy fanitsiana foana fanamboarana izany reto ny baiboly katolika zany ny filazany azy Genezy, Exode, Levitika, Fanisana, Deutéronome, Josué, Pitsara, Rota, Samuela voalohany, Samuela faharoa, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Esdrasa, Nehemi, Tobia, Jodita, Estera, Makabeo voalohany, Makabeo faharoa, Joda, Salamo, Oabolana, Pitoriteny, Tonikira, Fahendrena, Ekleziastika, Isaïe, Jeremi, Fitomanina, Baroka, Ezekiela, Daniel, Ose, Joely, Amosy, Abdiasa, Jonasa, Mike, Naoma, Abakoka, Sofoni, Akjea, Zakaria ary Malaki. Reo ny baiboly testamenta talohan'ny katolika zany. Dia efa araka voalazantsika teo hatramin'ny Concile Vatican faharoa dia ny Vulgate foana nefa ny tena nampiasaina. Ilay baiboly amin'ny teny latina foana no nampiasaina. Fa tamin'ny Concile de Trente tao aorianan'ny réforme zany ny alan'ny protestanta zay vao tena nampidirina ny apôkrifa ary teo vao tena niraisina hoe baiboly ohatra ny baiboly rehetra ny apôkrifa dia natsoina hoe deutérocanonika ny anarana zany hoe nampidirina ho kanona fandroany ireo boky ireo. Dia ny Makabeo voalohany toko faharoa folo andininy fahadimy amby efapolo ny teny hoe izany nanaovany an'izany sorona fanorenana izany ho amin'ny maty mba ho afaka amin'ny fahotana izy ireo. Zay zany io no mahatonga ny katolika manao ny messe de requiem na mivavaka ho an'ny maty satria hita ao amin'ny Makabeo toko faharoa folo izany teny zany. Dia ao amin'ny Baroka koa ahitantsika zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zay tsy nandraisana an'izy ireo ho baiboly. Efa hitantsika tamin'ny video voalohany fa izy ihany dia manaiky hoe tsy tenin'Andriamanitra ireo fa eto koa ny Baroka toko fahatelo andininy fahaefatra dia zao le vavaka hoe ry tompo tsy toa Andriamanitra Israely ino mivavaka ireo maty amin'ny Israely hoe mbola misy maty mivavaka zany. Baiboly rehetra tsisy milaza an'izany fa ny Baroka no miteny an'izany ary zany mahatonga ny katolika mivavaka na mangataka vavaka ho avy amin'ny maty. Ny Tobia toko fahaefatra andininy fahafito ihany koa dia miteny izy hoe manaova fiantrana amin'ny anananao aoka tsy ivilianao tsy hijery mahantra na iray aza ny tavanao dia tsy amboanao koa amin'izany ny tavan'Andriamanitra. Dia io mahatonga ny katolika mazoto manao asa soa be mihitsiny any tany anaty apôkrifa daholo ireny na deutérocanonika hoe vovonjy amin'ny asa soa ny olombelona zany. Tobia toko faharoa folo andininy fahasivy indray fa ny fiantrana manafaka amin'ny fahafatesana ary izy manala ny fahotana ary mampahita famindram-po sy fiainana mandrakizay. Hitanareo fanohatra tsara amin'ny Efesiana toko faharoa andininy fahavalo mihitsy fa ny azy ny asa soa dia mahavonjy azahoana fiainana mandrakizay. Tsy le finoana ny Jesosy Kristy ihany fa ny fanaovana asa soa manala fahotana ozy izy any boky ny Tobia mahitana an'ireny ka amin'ny fandraisany an'ireny zany na tonga ny katolika manana an'izany fotom-pampianarana zany. Ny Ekleziastika toko fahatelo andininy fahavalo amby roapolo dia miteny izao hoe ny rano mamono ny afo midetadeta ary ny fiantrana manohitra ny fahotana. Afaka mihitsy ny fahotany katolika rehefa manao fiantrana izy ireo zany manao asa soa ry zareo dia zay mahatonga azy mazoto manao asa soa be. Ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito nefa dia milaza an'izao hoe mandeha any eo amin'ny mazava raha mandeha ao amin'ny mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana fiombonana isika ary ny rany Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny rany Kristy manadio antsika fa tsy ny fiantrana izany araka ny voalazan'ireny boky deutérocanonika ireny. Raha niverina midika teny amin'ny ankapobeny antsika dia zao zany no azontsika ambara hoe sitrak'Andriamanitra nisy ny dika teny samihafa fa tsy tazomina Hebreo sy Grika foana akory ny baiboly. Sitrak'Andriamanitra nisy ny dika teny samihafa satria izy eneny nampizarazara ny fitenin'ny olona tamin'ny tilikambon'ny Babely avy aminy zany fizarazarany zany ary tsy naveriny zany tamin'ny Pentecote. Raha tadiditsika rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina dia mbola nijanona ihany le fizarazarana saingy naninona no ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharaiky amby folo dia ny jiosy proselita ny kretanina ny arabo dia samy nandre amin'ny fiteniny avy le asa lehibe nataon'Andriamanitra. Zay le herin'Andriamanitra na dia samy hafa raha ny fitenin'izy ireo dia mare
an'le fiteny samihafa ihany izy amin'ny fiteny zareo zany tany de efa nahitana fa sitrak'Andriamanitra ny andikana ny baiboly amin'ny fiteny isan-karazany. Mateo 4:24 koa de efa niteneny zao hoe hotoriana manerana zao tontolo zao ty filazantsara amin'ny fanjakany ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de zay vao tonga ny farany. Ka raha hotoriana amin'ny firenena rehetra izy de tsy maintsy atao amin'ny fitenin'ireo firenen'ireo zany. Noho izay ny ilaina ny mandika ny baiboly amin'ny fiteny isan-karazany. Tsy fiteny malagasy fotsiny fa eo koa ny fiteny amin'ny dialecte hoy tsika ohatra hoe fiteny Betsileo, fiteny Atandroy, fiteny Sakalava. Ilaina koa mandika zany ahafahan'izy ireny mahazo ilay baiboly zany amin'ny fiteniny. Ndao amizay jerentsika ahoana ny nahatonga io baiboly ho aty amintsika amin'izao fotoana izao. Ahoana ny nahatonga ny baiboly ho aty amintsika amin'izao fotoana izao? Satria resantsika teo fa Andriamanitra mihitsy ny teny nampanoratra ny baiboly. Tsy hoe dicté soratononona akory fa izy nanindromandry ny mpanoratra. Exodosy 7:12 de zao mivoateny lazain'Andriamanitra hoy tompo tamin'ny Mosesy sorata eo amin'ny boky zany ho fahatserovana. Resaka tamin'ny Mosesy izy zany lazany lalàna tamin'ny Mosesy de rehefa vita amin'ny filazana an'le lalàna de hoe sorata eo amin'ny boky zany ho fahatserovana ka barao amin'ny Josoa fa ho foana tokoa ny fahatserovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Eto moa zany mitantaran'ny adiny Amalekita tamin'ny zanak'Israely tadidinareo le Mosesy le rehefa manangatanana izy mandresy Josoa de rehefa midina ny tanany de resy. De io zao ny tenin'ny voalohany hoe soraty ho boky zany. Soraty ho boky zany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny nandraketana ny teny ho boky. Fa ny Exodosy 4:20 ty le lazaiko aminareo tele hoe rehefa avy nyresaka tamin'ny Mosesy de ny teny izy hoe soraty. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova de ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka fitenin'ny Israely 12 nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova nosoratana. De naka ny boky mifanekena izy 7 ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary ny olona zay rehetra nolazain'i Jehova de ataonay. Zay voasorana zany de nivakiny de lasa manana fahefana teo amin'ny vahoak'Israely io boky zay soratan'i Mosesy io satria tenin'Andriamanitra io. Efa trany. Exodosy 4:17 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy soraty ireo tenireo fa araka ireo tenireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Andriamanitra mihitsy ny teny hoe soraty. De zay no nanoratana azy eo anaty baiboly. Deutéronomie 3:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary rehefa voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàn'ity tanareo. Rehefa voasoratra Mosesy amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàn'ity de nadidin'ny Levita zay mpitondra ny fiara faneken'i Jehova izy ka nanao hoe raisy ty bokin'ny lalàn'ity ka apetrao anila amin'ny fiara faneken'i Jehova Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao fa izaho mahalala ny ditra anao sy amafy ny atoko ao. Indrona de mbola velona eto aminareo ankehitriny azy de mihodina amin'ny Jehova ianareo ka maika fa rehefa maty. De iny zany ny vavolombelona lay boky nosoratana. Io lay baiboly, io ny andohan'ilay baiboly io. Dika zany nilaina natao soratra ny tenin'Andriamanitra. Inona ny antony ilana ny tenin'Andriamanitra atao soratra? De misy an'ireto antony vitsivitsy reto. Voalohany de ho an'ny précision. Ilaina rehefa zavatra zany voasoratra de précis tsara hoe zao le voasoratra. Tsy azo idina hevitra fa tsy zay mihitsy satria efa voasoratra izy. Ho an'ny précision. Ny faharoa de ho an'ny propagation, ho an'ny fampielezana azy. Azo ampielezana le izy rehefa aveo satria ny soratra mitoetra de azo aparitaka. Zao izy tsy vitany hoe tonga ty amintsika ty Madagasikara fa tonga ty amintsika ty amin'ny taona 1974 satria vita boky, vita soratra. Fahatelo préservation, ny fitehirizana azy. Soratra mitoetra. Mitehirizana ny tenin'Andriamanitra io nanaovana azy, nitenenana azy boky. Ary fahaefatra de zao hoe tsy voatery miankina amin'ny mpanoratra foana io. Na tsy hotsony ary le mpanoratra rehefa mipetraka amin'ny boky de mitombona foana ny zavatra soratany. Azo vakiana foana naroviana na tsy hotsony ary ny mpanoratra. Fa ny zavatra tenenina rehefa tsy hotsony ny mpiteny dia tsy voatahiry tsony le zavatra. Fa 5 nraiketina tsoratra ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba atonga ny mpamaky ho tompona andraikitra.
rehefa mamaky ianao de ianao ny tompona andraikitra am'izay vakianao eo zay fahazahoana ho azy eo de tompona andraikitra ianao fa tsy le mpiteny ntsony ny tompona andraikitra ka ilazainao tsy zay nandrenesako azy fa tahaka izao zany a ny antony raketana an'io boky io teny ny tenin'Andriamanitra ho boky ho baiboly ka ny fandehan'izy io de zao nadika tanana aloha le izy tamin'ny voalohany tanana andritra ny 3 taona tany de tsisy afa-tsy dika tanana zay no mahatonga n'le fiteny hoe manuscrit tsy mbola nisy le imprimerie tatsika teo ny datiny a fa dika tanana de le tena original koa de mila azontsika fa tsy hitatsony ny tena original na le nisorata amin'ny Paul nisorata amin'ny Mosesy tsy hitatsony reny fa very tanteraka daholo len'ireo original reny fa ny dika tanana no misy be deaibe ary mahatratra any amin'ny 5,000 any ny dika tanana amin'ny testamenta vaovao zay voangon'ny olona amin'izao fotoana izao 5,000 ny isany ary ny testamenta taloha de mahatratra 3,000 ny dika tanana nandikanana azy zany a akoatran'izay koa ny nakana an'io baiboly zay hitantsika amin'izao fotoana izao io de nisy fampitahina nampitahina zany ireo 5,000 reo ary hita fa tsy de misy mahasamy hafa azy nampitahina ireo 3,000 reo hita tsy de misy mahasamy hafa azy nampitahina koa reo amin'ny fitanisana zay nataon'ny rain'ny fiangonana ny soratra masina de hita koa fa mitovitovy daholo ny zavatra nataony de nampitahina koa amin'ireo dika teny tranainy dika teny tranainy zany de ny Itala Vielatina ny Vulgata ny Septanta ny Araméana sy ny Etopiana ny sy ny sisa rehetra zany ary ny tena zava-dehibe indrindra ahafahana mahita na iza amin'ny teny na silamo izy na izy amin'ny teny na reny le jodaisma reny a hoe novainareo ny baiboly de mandainga izy satria rehefa hitany manuscrit tao Qumran de voapirofo ny tsy fiovan'ny baiboly hatramin'ny taonjato faefatra talohan'i Jesosy Kristy farafahakeliny ka hatramin'izao tahaka izao le zavatra hita tao anatin'ny lavabato ny Qumran de misy an'io vazy zara moa filazana azy de ao anatin'io misy horonam-boky io de hita tamin'ny taona 770 fa nisiny de efa tany amin'ny taonjato faefatra talohan'i Jesosy Kristy tany nisy edizy io de ny ao anatiny a de dika tenin'ny baiboly tany amin'ny taonjato fahatelo talohan'i Jesosy Kristy tany a ny ao anatiny io ary ny voasoratra ao de mitovy amin'ilay baiboly zay hitantsika amin'izao fotoana izao mitovy kelikely fotsiny antsoina hoe diso tsipelina anga matotsy mitovy le izy fa ireny manapirofo hoe tsisy novana zany io baiboly io ry zareo a tsy niova zany io na kely ary satria be de be ny pirofo 3,000 ny fitanisan'ny rain'ny fiangonana ny dika tranainy ary nita tao Qumran de mampiseho fa tsisy niova ny zavatra tao anaty baiboly raha mijerytsika ny boky hafa ohatra hoe Guerre de Gaulle taty la Frantsa zany de manuscrit dika teny 5 soratanana 5 fotsiny no hita nefa izy a vo tamin'ny taonjato tamin'ny taona 500 taorinan'ny Jesosy Kristy zany no nanoratany Sezara azy de 5 fotsiny nefa ireo 5 reo de misy zavatra mifanohatra be deaibe ao anatiny nefa ny baiboly 5,000 tsisy mifanohatra mihitsy ny Tasita boky nysoratan'ny Tasita tamin'ny taona taty amin'ny taona 100 taorinan'i Jesosy Kristy taty de misy manuscrit 4 sy tapany zay fotsiny ny sisa ny hita tavela fa reo a misy zavatra tsy mitovy be deaibe ao anatiny ny boky ny Herodote teo amin'ny 400 talohan'i Jesosy Kristy misy manuscrit 4 fotsiny sisa tavela ary tsy mitovy ny ao anatiny misy mahasamy hafa zany tsy mitovy amin'ny baiboly raha fehezintsika zay rehetrarehetra zay ary ny amin'ity fampianarana momba baiboly ity de zao no azontsika ambara hoe azo antoka ny baiboly azo antoka io misy pirofo be deaibe ary zay zao ny fianarana nataonay a de miezaka miverina mijery foana mampitahany reny dika tanany reny na reny manuscrit reny amin'izay baiboly zay ny atao hoe exégèse tsy miala amin'izany mihitsiny fa
tsy misy zavatra mifanohatra zany eo anatiny. Raha misy zany a de diso tsipelina na diso zavatra kelikely fotsiny fa tsisy hoe manohitra be ny baiboly zany aho azo antoka io baiboly io. Faharoa, nandanian'Andriamanitra taona maro nanoratana azy 500 taona no lanin'Andriamanitra nanoratana amin'ny baiboly. De io izy baiboly be io mba 4 minitra isan'andro no mba laninao amakina ny baiboly. Raha izany ny fotoana lanin'Andriamanitra nanoratana azy ho anao raha Andriamanitra no nampanoratra amin'ny baiboly, raha tenin'Andriamanitra io de raha mbola mino an'Andriamanitra koa tsika de izao no tsy maintsy ambarantsika hoe Andriamanitra miaro ny fahamarinana io. Ary vitan'Andriamanitra miaro an'izany, zay ny maha-Andriamanitra azy. Ny teniny ve tsy ho arovany? Tsika olombelona arovany, mainka fa ny teniny reny tsy ho arovany, nefa ny eo ny alalantsika azy. Miaro ny Andriamanitra tsika, zay mahazo antoka amin'ny baiboly. De hita zany fiarovan'Andriamanitra ny baiboly zany amin'ny alalan'ireo manuscrit be de be 5 testamenta taloha, 3 testamenta vaovao. Tsy de misy fiovana firy mihitsy tao anatiny. De rehefa manao exégèse ny théologiana de mampiasa an'le antsoina hoe critique textuelle, ahafahana mivérifie isaka manao zany de tsy maintsy vérifiena foana io, ahoana ny lazain'ny Vulgate, ahoana ny lazain'ny Septante, ahoana ny lazain'ny Targum, ahafahana mampitahan'le izy. Raha misy ny fahasamihafana ao anaty baiboly de tena kely de kely, tsy manova fotom-pampianarana, tsy manakasika ny afatra fototry ny baiboly akory izany. Na de efa ela be aza ny baiboly de tsy miova lay Andriamanitra nampanoratra azy, ary tsy miova io tenin'io. Dikan'izany mbola mitombona ho asy ho anao foana io amin'izao fotoana izao, na de efa ela be ary nanoratana azy. Tsika koa ne tsy miova tsika koa nge de nohariny araky ny endriny koa ny olombelona rehetra, na taty aoriana 4 taona ty aoriana tsy miova koa tsika. Andriamanitra tsy miova nampanoratra, itsika nanoratana tsy miova koa tsika, fampanota foana zay teraka rehetra de mpanota daholo mila famonjeny Jesosy Kristy. Tsy miova koa tsika, ary tsy miova le Jesosy Kristy tonga hamonjy atsika. Io le fanresantsika tery aloha hoe ny tanjon'ny baiboly, ny fon'ny baiboly fo de Jesosy Kristy. Raha tsy ao io de maty ny baiboly, fa le Jesosy Kristy koa de tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay tonga hamonjy atsika foana izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany an'ity fampianarana momba ny baiboly ity. Tapany faharoa moa ty fa misy ny tapany voalohany zay anasananao ihany koa amakin'izany iaino sy hijeren'izany amin'ny fotoana zay mampalalaka anao de mbola misy betsaka ny fampianarana na vokarin'ny gasy mahay mamaky baiboly, de manasa anao hitsidika ny gasy mahay mamaky baiboly.org de samita eny tombontsika rehetra. Misaotra indrindra.